Torak'izay ihany koa ny sûreté aéroportière de Madagascar na ny Samada zany nanolotra vary ho an'ireo mponina any amin'ny tapany atsimo nosindray izy ireo fiarahana mizaka ny voina noho ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo ity orinasa ity izay tsy voazao ny fantatra amin'ny asa sosialy fanao. Rehefa misy tranga misoany amin'ny faritany Toliary toy ny Aitany na ny fandalovan'ny rivo-doza dia manolotra tanana hatrany ny Samada na ny sûreté aéroportuaire de Madagascar. Vary milanja 10 taonina indray no natolotra izy ireo ho an'ny faritra efatra ao Toliary. Natolotra ny Samada ho an'ireo olona avy any amin'ny faritra io moa ny vary ho alefa any an-toerana. Ka tamin'izany no nilazan'ny tale général Lefitra Ratovasoto fa dia fanapanana tenaina natao izao hetsika izao. Marina eto fa tsy voandroany no nanao an'izany zavatra zany zareo fa efa efanefany angamba izao no nitodika ny faritra atsimo iny ka tsy ho hainay tsy sotra ny fiaraha-miasa ary ny fahatsapahany zareo ny zavatra manahirana antsika eto Madagasikara. Ka manoloana an'izany zavatra zany dia tsy maintsy misy ny fanampiana manoloana ny zavatra ataon'izareo koa dia tsy hijery fotsiny zahay parlementaire avy amin'ny faritra atsimo iny fa tsy maintsy andray anjara biriky ihany koa amin'ny fanampiana sy ny fanohanana mba hapetraka an'izany fiaraha-miasa zany dia ny projet izay eritreretin'izareo atao eto koa dia arahana amin'ny salahy zany zavatra zany satria hitondra tombontsoan'ny Madagasikara ihany koa io projet izay eritreretin'izareo atao io. Tsy voa izao moa no nanao fanampiana ho an'ireo olona any atsimo tahaka izao ny Samada fa efa inefatra izy ireo izay no nanao ny fanomezana indrindra ho an'ireo olona izay tratrany tsy fahampitsakafo ao atsimon'ny nosy. Nanambara moa ny filoha lefitry ny anteneran-doholona izay prime ministre teo aloha Andriamatokolo Roger fa dia mankasitraka n'izao fihetsika izao izy ireo ary afaka matoky ny Samada hatrany izy ireo.